Terana nanapa-kevitry kosa nanapa-kevitry ny kaompania-pitaterana nanapa-kevitry Corsair International fa hampiato mandritra fotoana voafetra ny sidina mankaty Madagasikara efa tamin'ny volana Desambra moa nanambara izany ny tranokalan'i journal. Tsy isy ny sidiny Corsaire mankaty Madagasikara sy Mayotte mandritry ny herinandro vitsivitsy manomboka ny volana febroary hatramin'ny tapaky ny volana aprily sy ny roa herinandro faran'ny volana May araky ny voalazan'ny tranokalan'i journal. Raha ny hevitry ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny noro voyage dia tsy tokony isy fiantraikany betsaka izany fampiaton'ny sidiny Corsaire izany. Tsy dia misy fiantraikany lehibe satria olona tokony andeha Corsaire zany lasa mandeha amin'ny ary Madagasikara na ary France na ary Australia manao tanàna eny ambany fa tsy hoe tena misy fiantraikany fa raha ny tena marina zany rehefa manao analizy ny tompon'andraikitry ny Corsaire any andafy dia hita fa tsy dia aza loatra ny période io dia février sy mars zany tsisy Corsaire tonga aty amintsika fa amin'ny avril indray vao manataka misy ihany ireo vahiny tonga eto Madagasikara rehefa vanim-potoana toy izao araky ny voalazan'ity farany. Marina zany misy mpizahatany mankaty satria mandositra ny atsika avy any mankatsika be avy any Europa mpizahatany mankaty fa na izany ny tolotra zany misy foana hoe atongavan'ny mpizahatany mankaty Madagasikara. Hatreto aloha dia mbola tsy nisy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny masivon'ny Corsaire eto amintsika fa andrasana ny fanam-panazavana izay hoentiny manoloana n'izany fampiatona sidina izany.